miarabanao raha matofaniry soerinay vo ary faly koa zahay nanikenao ivahiny atao anatin'ity fandarana tsy manaiky lembenana moa zay iaranay telo mianada babara kotoaryso Clémence Rarnirina ary ny tenako Lili Rafarala faly mandray anao atao anaty fandarana zahay. Faly miraba anareo telo mianada ihany koa Clémence Rarnirina, Lili Rafarala ary babara kotoaryso ary misaotra anareo nanasana teto amin'ny fandarana indray androany ary miraba ihany koa andreo mpanaraka ny fandarana tsy manaiky lembenana any Madagasikara sy maneran-tany. Fantaniana voalohany avy hatrany ary satria efa maika tokoa zahay iaino an'izay valiny avy any aminao razoina amin'ny publication faraparany anisan'ny navoakanao dia hiezaka ampita vaovao ianao amin'ireo mpanao fanadihadian'ny FBI mahakasika an'ilay olona maromaro zany zay ahiahinao hoe voafoaka ao anatin'ilay raharaha Boeing 777 misy anaky 5 moa zany te antany hoe izavo moa zany izy ireo ary inona ny antony tena asahinao milaza zany hoe ahiahina reto olona zay tany sainao reto ramatoa faniro soerinay vo. Eny tokoa araky ny publication zay nataoko farany dia nilaza fa ampita izahay any amin'ny FBI ny anaran'ny olona zay ahiahinay ho tafiditra amin'izao raharaha Boeing iraniana zao ka ho alefanay amin'izareo ny olona tsirairay zay ahiahinay miampy ny ataontsika hoe ny chaîne de commandement ary ny fifandraisan'izany olona izany tsirairay avy ao anatin'ny fitondrana. Tsy aferina aminareo moa zany fa Andry Rajoelina sy Prime Ministre satria nahoana ireo no voalohany indrindra tompon'antoka ny zavatra rehetra ao Madagasikara dia tsy maintsy mandalo amin'izy roalahy ireo ary raha ohatra ka hoe anao essai teknika ny radio télé anankiray arany mila mandalo fampahafantarana amin'ny conseil de gouvernement dikan'izay amin'izy roalahy ireo tsy azo inona mihitsy hoe immatriculation ana Boeing zany tena avion ngeda fa tsy hoe avion kely le aircraft reny ka hoe anaovana taratasy kely aty ambadika fa Boeing ngeda be anaky 5 ary nolazaina ao anatin'ny taratasy ao amin'ny ACM fa ho ampiasaina ao Madagasikara dia amin'ny fomba ahoana no inona fa tsy au courant an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Prime Ministre. Faharoa manaraka an'izay misy ihany koa Andriamatoa Ravatomanga izay fantatsika tsara fa manao manisy tanteraka amin'ny fitaterana anabakabaka ao Madagasikara na ny olona izay ampiditra avion privé na ampiditra hélicoptère na angataka immatriculation na angataka agrément dia tsy maintsy mandalo fankatoavana avy aminy zay vao mahazo. Dia amin'ny fomba ahoana ny inona hoe orinasa kely tsisy dikany ohatry ny tranon'akoho eny iza moa toerana misy an'izareo hitantsika tsara angamba le trano misy an'io orinasa UDAN io fa tena hoe toerana tsisy birao akory tsy tsinitsina fa dia tena hoe maison en particulier dia nomena agrément ampiditra Boeing anaky 5 mitentina amina million de dollars. Dia ilaza ny rehetra ny antanatohatra tompon'andraikitra rehetra fa tsy mahafantatra hoe orinasa isolokina anaosoka io orinasa io. Dikan'izay ireo dirigeant rehetra ao anatin'ny UDAN io dia tokony ho voasambotra, tokony ho henoina ary tokony ho jerena ohatry ny ahoana ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpitondra satria misy fifandraisana amin'ny mpitondra ireo. Izany fifandraisana izany dia hitantsika ihany koa hoe ahoana ny fifandraisan'ny generaly ny sotro-ronono Richard Ravalomanana General Bomba amin'ny am'le karana zay lazainy fa conseiller bénévole là aussi fa tsy conseiller nommé par décret qui
Kirschwinder Singh moa ny anarany. Dia mifandray tanteraka amin'ny General Bomba io. Misy olona hafa koa izay mety ho tafiditra ao anatin'ity raha ity, izay omena zareo moa ny lista sy ny hoe inona ny fifandraisan'ireo. Fa za zany tena miteny hoe ny FBI raha hanao enquête zany, tsisy olona na iray aza ho ataony anjorom-bala. Raha ny fanambaran'ny Prime Ministre aloha zany hatreto dia hoe ny fitondrana hoy izy no nangataka fiara-miasa amin'ny FBI ka nahatonga azy ireo ho tonga eto Madagasikara. Ahoana fahitanao io fanehoan-kevitra io? Nilaza ny Prime Ministre Christian Tsaï fa ny fitondrana malagasy no nangataka ny fiara-miasa amin'ny FBI mikasika ny tiraraty. Dia hozy izy hoe ohatra voalohany aloha raha ohatra ka hoe firenena hafa no mangataka ny FBI hanao enquête ao aminy, dia amin'ny resaka ataontsika crime international tsisy voatery idiran'ny États-Unis le izy, fa dia hoe fiarahana miasa sy ohatran'ny coopération technique no ilaina. Amin'ity kosa nefa dia ny firenena Amerikana mihitsy no manana intérêt ary manana ataontsika hoe manana intérêt pour agir ary manenjika ny violation de sanction internationale izay napetrany. Raha ampatsahivitsika dia ny firenena Amerikana no nandefa no nametraka ny sanction ho amin'ny iraniana tsy azo ividy fitaovam-piadiana sy fitaovana fiaramanidina, ary indrindra io compagnie Mahan Air io no anisany niaran'izany embargo sy sanction amerikana zany. Ny fitaovana izay nividiany zareo dia Boeing marka amerikana. Violation zany violation sanction amerikana. Ny fitaovana vidiana dia amina orinasa amerikana. Na ilay ataontsika hoe occasion ireo dia tokony mbola misy fandraisany foana amin'ny orinasa amerikana. Fahatelo, ny FBI efa ao anatin'io enquête io, ka ny fahitako azy dia tsy ny fanjakana malagasy velively no nangataka amin'ny amerikana hoe mba mila fanampinareo izahay ahafantarana hoe iza no tafiditra anatin'ny tiraraty. Fa ny firenena amerikana mihitsy no nilaza tamin'ny fitondram-panjakana malagasy izahay dia anao enquête any aminareo, saingy ny lalàna mikasika ny FBI dia milaza fa mila mahazo ny akoron'ny firenena anankiray izy izay vao afaka miditra ao amin'ny firenena io anao enquête. Dikan'izay dia nangataka akoro amin'ny malagasy izy hoe omeo alalana izahay ho any aminareo anao enquête. Saingy tsika malala tsara fa ny malagasy, ny firenena malagasy, ny fitondram-panjakana malagasy no ny antony anankiroa dia tsy afaka mandany zany fangatahana fiara-miasa zany, satria izy dia miankin-doha amin'ny famatsiam-bola amerikana BDB. Izy koa dia matahotra ny ho voaroroy ao anatiny dia tsy afaka anao hoe antsy aza mijabaka amin'ny raharaham-pirenenay nareo na ny raharaham-pitsarana aty aminay, dia tsy maintsy manaiky ary ialana ila reo, ialana bala amin'izay tsy maintsy manaiky izay dia mody lazaina hoe izahay mihitsy no nangataka. Tsikaritra hoe isan'ny tena hitrikitrihanao mafy ny tale jeneraly ny ACM izay hatreto aloha dia hitantsika hoe tsy voaroiroy sady mbola tsy mbola voatazona hatrany amin'ny toerany zany hatreto ity tale jeneraly ny ACM ity. Inona no antony mety mahatonga an'izay raha ny fijeriny fanirisoerinay vo azy manokana? Ie, isan'ny hitrikitrihako mafy mihitsy ny tale jeneraly ny ACM, colonel Damas Gervais, satria nahoana? Voalohany indrindra izy no nanao soni ny taratasy rehetra mikasika ny UDAN io. Fa nahoana moa zany no hoe ministre ny transport no voatsoka, zany hoe abrogé moa fa mbola tsy voasambotra. Dia izy tsy voatsoka, tsy abrogé, nefa izy ireo no niara-nanao an'io zavatra io.
izy zany no hita ny taratasy rehetra nanao an'io a de amin'ny fomba ahoana hoe ny ministry ny transport irery a no voasazy fa izy tsy voasazy satria tsara mariana fa raha Vatomanga no mametraka ny olona rehetrarehetra ao amin'ny ACM. Olon-dra Vatomanga zany a io DG ny ACM io ary ilainy io malala secret any BDP io de tsy sahany kitiana dia arovan'ny PM fa io a tsy afaka ho arovan'ny zareo ela be io satria na ela na oaingana de tsy maintsy hidabika io ary izay no ilazako hoe maninona moa zany no arovanareo tanteraka le DG ny ACM nefa de mitovy amin'ny mihoatra ny ministre ny transport ny azy satria hitako hitam-pirenena ny soni izay nataony amin'io fangatana immatriculation tsy ara-dalàna io. Ataontsika hoe ny responsabilité ny DG ny ACM de zao voalohany indrindra aloha tsy resaka hoe autorisation de vol io na autorisation de sortie na autorisation de survol d'un territoire fa resaka immatriculation d'avion zany hoe ireo avion nangatana immatriculation provisoire reo de nolazaina fa hiditra tia Madagasikara anaovana œuvre humanitaire de voalohany aloha mijery ianao hoe association humanitaire ve ilay mangataka apiditra avion anao acte humanitaire tsy any valana société privée milaza fa manao export sy import na épice PPN sy isan-karazana no milaza koa fa anafatra avion dimy be zao tsy avion kely aircraft na reny avion kely fanaovana ina moa tsy avion privé reny fa Boeing mitatitra olona farafahakeliny 300-400 isaky ny mandeha dikan'izay anaovana ligne internationale mihitsy io de amin'ny fomba ahoana ny tsy anaovanao fanadihadiana fa tonga de hoe eny ary fa de omena le izy amiko dia misy corruption tao nisy fandraisana vola tao nisy fanomezana bakisisy tao karaha ny zavatra anankiray no nisy fanomezam-bola mba hanaovana acte anankiray de zany atao hoe corruption misy resaka corruption zany ao nisy olona nandray vola tao mba hanomezana ny matriculation frauduleuse ty avy eo milaza koa izy fa tsy au courant hoe inona nampiasan'le olona ny reto immatriculation provisoire reto ary dia nampiasain'le olona nanaovana osoka koa zany immatriculation zany tsy le osoka nataony tamin'ny immatriculation ihany no olana zany hoe nampitombony le fotoana iasana lazainy fa osoka moa zany le fampitombona fotoana iasana fa itsika dia anjaratsika ao anatin'ny fanadihadiana izay tranga no ahitana hoe osoka sa tsy osoka le fanitarana an'le période d'activité fa ny fantatra dia milaza izy hoe 17 avril no tapitra ny fampiasana an'le immatriculation nefa hitantsika tsara ny taratasy izay nivoaka tamin'ny tambazotra tamin'ity herinandro ty fa le 19 mai izy ireo navoray taratasy tamin'ny UDAN aviation mangataka ny code ny transpondeur ho ampiasainy ireo avion reo inona zany dika zay mifandray tsy tapaka ary zareo na de fa tapitra ary le fepitona hoe immatriculation provisoire tamin'ny 17 dikan'izay dia tsy afabela mihitsy io DG ny ACM io sy izay directeur miaraka aminy ao amin'ny ACM ao fa de mahagaga no anaovana impunité sala am'izao misy olona sorona misy olona gadraina misy olona samborina misy olona atao recherche ary misy olona sasany mangatsitsika tsy ireo olona anankiroa izay voasambotra ireo ihany zany no tokony ho samborina amin'ity raha ty fa DG ny ACM ihany koa tokony ho samborina ny mpikambana rehetra ny dirigeant rehetra ao anaty société UDAN General Bomba sy ireo izay conseiller sy olona manodidina azy tokony atao fanadihadiana tsy haiko Christian sy Andry Rajoelina tokony atao fanadihadiana ary Mamy Ravatomanga mazava ho azy ihany koa satria Mamy Ravatomanga dia fandoavana écolage amin'ny zavatra rehetra izay mitrango ao Madagasikara na mikasika aviation na mikasika PPN na mikasika letchi na mikasika vanio izay rehetra misy fidiram-bola dia tsy maintsy misy écolage ao amin'ny Mamy Ravatomanga.
voanipoaka fotsiny indraraha Boeing 777 iny a dia ny nanala avy hatrany a ny ministry ny fitaterana no niazaka zany fitondrana natao voalohany tao anatin'izany. Ny ministra moa zany izay tena hoe miezaka mafy manala ny andraikitry ny filoha etsy andaniny a, ny andraikitry ny fianakaviany a ao anatiny ity raharaha ity. Raha ianao manokana fa ny soherinay vo no antaniana, inona no andikanao an'izany zavatra izany? Compétent kokoa no ireo ministra sy ireo olona izay nifampiraharaha tamin'ny UDAN ve zany zanak'Andry Rajoelina dia nampidirina ihany koa ao anatin'ity fifampiraharaha tamin'ny UDAN sy ny Iraniana tamin'ny affaire Boeing. Mazava ho azy fa efa zatra loatra isika mahita ny zanak'Andry Rajoelina miditra amin'le raharaha dia normal ntsika raha mieritreritra hoe tafiditra koa ny zanany, ary hitantsika teny amin'ny tambazotra moa zany vaovao zany na dia mbola tsy fantatra raha hoe iza ny namoaka azy. Fa ny fanadihadiana no ahafantarana zany, saingy mahazendana ny fiakaraposiny mialy Rajoelina rehefa hoe voatonona tao ny zanany hoe zanakao koa dia tafiditra ao anatiny ny orinasa ny zanakao any Dubai dia tafiditra ao anatiny fifampirarahana amin'io immatriculation frauduleuse na avion iraniana io. Toa dia lazana fanaratsiana oya aza seho intsony ny zanakao miaraka amin'ny délégation mpanjakana dia mangina ny olona, ary izay tsy milaza hoe tena izy ny nanao an'io na tsy tena izy ny nanao an'io fa rehefa mbola miditra tsy lera amin'ny asa-mpanjakana sy ny délégation mpanjakana ny zanakareo na lahy io na vavy dia miala tsiny fa efa considéré ao anatiny solotenanareo tsy lera io na dia tsy ekenay ara ny fandraisan'ireo anjara amin'ny fitatana firenena satria tsy manana droit, tsy manana titre, tsy manana nomination reo dia rehefa misy koa ny pépin mahazo an'ireo négociation ataoreo dia tsy maintsy tafiditra ao ny zanakareo. Zay zany dia mazava. Zay no izy. Zao ny zavatra mahavariana. Marina fa hoe eo le ambara ho fanadihadiana ho ataon'ny FBI raha matoa niry soherinay, fa raha ny tokony ho izy dia hoe inona ihany koa amin'ny mahampitsara anao no tokony ho ataon'ny fitsarana zany na ny manam-pahefana eto Madagasikara manoloana ny fipoahan'ity raharaha Boeing 777 misy 10 ity. Isan'ny nahatalanjona ny maro mantsy ny nahita ny procureur izay niaraka manao fanambarana tamin'ny ministry ny fitaterana tsarotsika tsara fotoana fohy talohan'izay na nesorana an'ity ministry ity tamin'ny toerana izay. Inona no valiny azo andrasana aminao amin'izay trangan-javatra izay? Mikasika ny valitenin'ny général Bomba tamin'ny mpanao gazety rehefa nanontaniana izy hoe sao dia tokony asiana enquête parlementaire ty tantara ity, dia hitantsika moa ny valibiraingina nataony hoe tsy mila enquête parlementaire zany fa efa misy ny enquête judiciaire, tsy natokony fitsarana anganareo. Odry ny valany dia hitantsika tsy matoky ny fitsarana ny malagasy, tsy misy olona matoky ny fitsarana, ary na ny FBI amerikana raha tsy matoky ny fitsarana malagasy mahatonga an'zareo nandefa FBI aty, izay averikiano hoe tsy mampino mihitsy ny filazana fa ny fitondram-panjakana malagasy no nangataka an'izany, fa ny antsika dia nanome accord fotsiny ihany ahafahan'izany FBI zany hanao ny enquête. Resaka betsaka moa sika satria tena raharaha mafana ity resaka Boeing 777 misy 10 ity, fa na izany tsy izany aza everiko fa mbola mitana be ny sain'ny mpanara-baovao hatramin'izao ilay resaka raharaha Ambomalaza zany. Mbola tena hoe manjavozavo hatreto raha ny zavatra hitantsika manjavozavo hoe fanapozinana ve sa ve hoe mety misy miatrehitra mantsy hoe fanapozinana tsy fanainina le izy, eo ihany koa hoe botulisme izay nresahantsika be dia be mihitsy misy moa dia samy laza ny vahiny tamin'ny fandarana farany zao dia niteny hoe resaka sorona ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ny
ny fanehoan-kevitra rehetra nefa ny atreto raha jereko zany ny zavatra rehetra ny amin'ny tambazotra any dia zao hoe tsy miala amin'ny fenoasina sy ny mamany mihitsy ianao ary ireo rehetra izay piray tsy kombakomba zany amin'reto izy mianaka ireto ao anatin'ireny fanehoan-kevitra ao ireny. Toatra ny tehiteny ianao zany hoe misy diatanan'ny mpitondra ve zany, misy diatanan'ny mpitondra fanjakana ity raharaha aty matoa tena hoe tsikaritra mantsy hoe arovana mafy ny voapanga ary afenina mihitsy aza, afenina ny marina dia be no milaza hoe mbola tsy mahafantatra zay vaovao marina mikasika an'ity raharaha ity. Mbola mitazona an'izany hevitra ao zany ve ianao atreto aloha amin'izao fotoana iresantsika izao ary manahoana sy manahoana ny momba an'izay? Kasika an'ireo fanentanana izay ataonay ho an'ireo manana manjo sy mbola marary dia ino zany tena ho resahako manokana mihitsy satria izao nisy tamin'ireo fianakaviana izay natsoinay nanana ny maty manana ny marary na maly ny antso. Ireo izay mbola manana ny marary izay niditra ao anatin'ny fitoriana ihany koa dia mbola mitsabo ary nahitana fa misy ireo chute ireo ankizy ireo. Tsy afaka hanome ny identité an'izay hoe iza aby izy ireo satria matahotra daholo na ny olona raha hoe inona no azo an'izy ireo araka izay teneniko izay hoe nanao fanahiniana mihitsy ny fitondram-panjakana tsy hamoaka ny marina mikasika ny nahafaty an'ireo ankizy ireo. Dikan'izay matahotra izany ireo rescapé izay mbola velona hoe inona ny azo anay dia amin'izao tsika miteny izao izay marary dia izay marary dia izahay aloha zany manampy an'zareo hitsabo tena mitady dokotera izahay hitsabo anazy any an-trano ka raha sanatria misy ny réanimation sy ny zavatra ohatrany dia alefanay mandeha any amin'ny hôpital privé. Normal izahay raha ohatra ka manao levée de fonds ary normal ihany koa raha ohatra ka atao amin'ny anarako sy ny associationko le izy satria mazava ho azy aloha hatreto le initiative izay nataonay dia atokisan'ny olona ny tenako ary atokisan'ireo fianakavianareo matoa nanantona izy ireo tsy ambampiambambana nangataka fanampiana tsy afaka anao an'izany irery manafatokisana amiko ihany koa izy ireo satria za tsy manoatra n'ito fitondrana pisoloky sady mpandainga ny mpinambolan'olona ito ka vola kely izay andraisan'ny malagasy anjara anampiana an'ireto fianakaviana reto dia mbola sanatria hoe ahodikodina na hosolokiana tsy tompoko. Misy taratasy daholo, misy facture, misy reçu daholo na ny transfert d'argent ataonay na ny analyse médicaux na ny ordonnance na ny consultation médicale izay ataon'ireo olona ireo any amin'ny dokotera. Ankoatra ny fitsaboana nefa dia misy ihany koa ny analyse ataonay aty ivelany ahafantarana ary tena ataontsika hoe tena zava-dehibe mihitsy ahafantarana exactement inona no nahafaty an'ireo ankizy ireo. Io analyse ataonay aty andafy dia tena lafo dia lafo fa ho ataonay le izy ary izay no nangatanay fanomezan-tanana amin'ny vahoaka malagasy rehetra maneran-tany any Madagasikara sy aty ivelany. Fa rehefa voangonay ny vola rehetra novana an'io ho ataontsika le satria ny marina tsy maintsy mivoaka. Ary na ao anatin'ny telo volana dia mbola azo atao foana izany analyse ny intoxication na azo an'ireo ankizy maty sy marary ireo ka dia miandrintsika fa nahoelana ho aingana dia tsy maintsy ho azonay ny valin'izay. Manoloana an'izay ezaka fikatsahana ny marina ataonao momba niny rarambo malaza in'izay zany manoloana ny antso tolo-tanana ihany koa izay ataonao ihany ho amin'izay fikatsahana ny marina tena hoe ho fanampianandreo manamanjo moa zany tianay raha mafisina hoe tony zany ezaka izany satria ny raha rehetra nahita izany ary manoloana koa ireo ampamoaka vaovao misesisesy navoakanao mikasika an'ilay rarabo-inina 777 na lefany Iran dia zavatra tsikaritra zany tena nanamarika be an'iny herinandro iny dia tena lasibatry ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ataon'ireo compte fako marobe izay pomba ny fitondrana ianao fa nirosoherinay vo tonga hatrany amin'ny resaka attaque personnelle mihitsy ary satria hitantsika ireny publication marobe misehoseho etsy seroa ireny
ho anao manokana fantatro fa tena hoe vatolampy ampiandihizany zany rehetra zany ianao fa antany any ah hoe ahoana ny fandraisanao andreny ho anao manokana satria misy tena attaque personnel le izy a iza no heverinao ianao fa nierisoerinao ivo iza no heverinao fa ao ambadiky reny attaque ny CCSP zay a rehefa nanomboka trandraka n'ilay fahamarinany ianao na nyresaka boiny io na ndrara Ambohimalaza. Ie, marina tokoa fa manoloana ny antso izay nataoko moa zany a hitadiavana ny marina amin'ity raha Ambohimalaza ity ary ihany koa ireo vaovao misesisesy avoakako ataontsika interpellation mihitsy angambany ataoko amin'ity affaire Boeing 777 iraniana ity dia tsy manana argument ntsony ny fanjakana de mandefa ireo compte fake tsy amaly argument zay mba hoe anda an'ireo argument zay avaliko sy etiko anazava amin'ny saim-bahoaka fa anaratsy sy anosim-potaka ny tenako sy ny zanako. Za moa zany de lazaina foana isaky ny tsy manana argument zareo de lazaina fa makorela te andafy ramatoa io. Tsy azoko hoe rehefa vehivavy zany de makorela rehefa ohatra zany hoe tsy fantatry zareo hoe inona ny fidiram-bolanao aty de makorela nefa ny fantany tsara fa olona manam-pahaizana nianatra lalàna diplômé ary tsy ho very mandeha n'aiza ny tenako. Fa iny moa zany tsy mataitra antsika tena tsy mataitra zany satria nahoana misy lalàna mifehy zany na aty ivelany na any Madagasikara ary efa hitantsika nanao antso avy mihitsy hiantsona hoe iza daholo ireo compte manao administration andreny compte mpanosipotaka sy mpanao menace reny satria tsy zarery no victime an'izay menace sy intimidation sy diffamation izay fa maro ireo olona izay tratran'izany na vavy na lahy fa indrindra ny vehivavy ka ozy izy hoe zao manomboka izao tsika tsy manaiky tsony on ne se laissera pas faire. Misy lalàna any Madagasikara, misy lalàna aty ivelany zay aty ivelany de ataony mahita faisana aty ivelany amin'ny lalàna ary izay any Madagasikara de ho takiny koa fampiarana lalàna amin'izy ireny satria tsy ekena velively ny fanompaopana olona eo amin'ny tambazotra ianao angamba mahita fa izana miresaka momba ny zanak'Andry Rajoelina tsy manompa azy ireo tsy manompa azy hoe zao na zao fa miteny ny zava-misy ary ny zavatra teneniko dia hitapoko hitam-pirenena zavatra teneniko dia misy porofo mivaingana ka raha hitenitsika hoe ny zanak'Andry Rajoelina miditra amin'ny raharaham-panjakana ngazany zavatra foronina ngazany fanaratsiana ngazany fanosora-potaka ngazany ataontsika hoe zany ny fo maraina avy any de tiako ampidirina amin'le resaka ny zanak'Andry Rajoelina ampidirina fa izy ireo mihitsy no mampiditra ny zanany ao anatiny raharaham-panjakana ary Andry Rajoelina dia impiry ny teny an'izany hoe rehefa nametrahany mpanao gazety fanontaniana izy ahoana moa zany no mahatonga ny zanakao miditra amin'ny négociation erana amin'ny ministra zay tena olo mbotendry ao anaty fanjakana de ina navaliny ka satria ozy izy compétent kokoa no ireo ministra ny zanako de normal na zareo raha ampidiriko anatin'le izy. Eto zany tsika manontany hoe miverina amin'ny hoe iza daholo ireo compte fake efa ireny nangatahantsika reny ary be dia be nandefa MP aty amiko ahafantarana ny identité sy ny compte Facebook n'izy ireo ny antena anarany sy ny rehetrarehetra ny sasany no mana compte vérifié dikan'izay raha mana compte vérifié dia tsy maintsy ny anarany no entiny eo dia mazava ho azy mora ny mahita anazy fa dia hitantsika eo ny toyany averika any na tsy handray andraikitra izao dia izao raha ny fitsarana izay ataontsika hoe ao ambanin'ny fibaikoany Andry Rajoelina sy manompo tanteraka ny Andry Rajoelina dia mbola ho tonga ny fotoana azahoantsika an'izany fitondrana zany ary dia ho ataontsika natao hoe fitsarana tena marina amin'ireny olona ireny. Tsisy zavatra impuni eto ary tsisy maty manota eto. Izay dia teneniko.
Ie de ararotina moa ny fananana anao ato anaty fandarana de ararotina eo apetraka daholo ny fanontaniana manitikitika mety hoe tsy manitikitika anay telo da ihany fa manitikitika ny mpanaraka ny fandarana koa any atokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay enotsika an'izany fandarana izany de ity ny zavatra tsikaritra tena lasa miariary be mihitsy raha matoa faniro soerinay vo ilay resaka valiteny bontana zay ve no ilazako azy valiteny bontana famaliana feno fanivaivana fanambaniana zay ataondreo pomba ny fitondrana zany raha voakitika fotsiny ny resaka sujet mafana eto amin'ny firenena de tena hafa be mihitsy lay réaction zany ao anatin'ireo zavatra ireo zany raha tsy resantsika ohatra afa-tsy ny valiteny feno fanambaniana nataon'ny folohan'ny antenimieran-doha ny raha antsika rehetra nare angambiny ny fanivaivana ny mpanao gazety hoe mila miverina mianatra ianao fa tsy mahay sy ny sisa de reny rehetrarehetra reny lasa miteraka disadisa mantsy le izy miteraka disadisa eo amin'ny olafitra sy ny antenimieran-doha olona zany amin'izao fotoana izao ahoana ny rainao zany antanina de ahoana indray ny fahitanao an'ireny tranga ireny ao anatin'ireny débat télévisé sy ny sisa de tena hoe miakapofina tsy mahafehy attitude ireo pomba ny fitondrana anisan'izany moa itsika ny folohan'ny antenimieran-doha teo de te antany hevitra ao mahakasika an'izay raha avy amina ataontsika hoe lehibe any gendarmerie teo aloha avy amina lehibe ny lehibe ana institution lehibe ana andrim-panjakana toy ny anteneran-doha olona izay afaka tsara manao an'izany enquête parlementaire zany de hitantsika hoe nisy fahatairana tao anisy miavana tao anafina zavatra satria izy indrindrany no anisany tokony objet d'enquête ao anatin'le izy na lehibe any senary izy any anisany voaroroy ho ny fandray tendro amin'le kasinga iny sy ny olona maromaro izay mety ho voatonona ao anatin'io raha io donc normal izy raha manan'iny réaction iny fa na izany ara tsy nisakana velively ny anaovana enquête parlementaire zay zany de iandrasantsika mihitsy ny initiative andreo député ao amin'ny fanoherana angataka an'izay enquête parlementaire eo anivon'ny assemblée zay mialatsiny eo anivon'ny assemblée izay mba ampafantatra ny marina rehetra mikasika an'ity affaire boyine ity mazava ho azy na io affaire Amboamalaza koa de tokony hisy enquête parlementaire hoe inona daholo ny degré de responsabilité any olona rehetra tao anatin'io inona ny responsabilité any fenoasina sy ny mamana inona ny responsabilité any fanjakana na nahoana ny fitsaboana natao tamin'ireo ankizy ireo ara-dalàna ve manara-penitra ve sao de ny fitsaboana ihany koa ny anisan'ny nampitombo ny fahafatesana marobe etsy andaniny na nahoana ny fomba nanaovany gendarmerie sy ny polisy ary ny fitsarana enquête tamin'io zany rehetrarehetra zany ça mérite des enquêtes parlementaires. Fa niry soherinay vo akoatra ny resaka Amboamalaza sika teo ny resaka Boeing 777 ny resaka ny fanivaivana ataondreo pomba ny fitondrana de te antany anao ihany koa zany ny fahitanao ianao manokana ilay fampiatsona izay nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny Rafarahavavitafika nampiantso ny ambassadeur ny vondrona européenne izy Roland Kobia raha nanao fanamariana teny amin'ny tambajotra mikasika ireo fiara zany fiara raitra be nomeny sinoany Madagasikara ny rahantsika nahita iny zavatra iny fampiatsona izay efa indroa metaona zao no nataony hatramina ministra azy ahoana ny hevitrao momba n'ity vaovao anankiray ity fa mahaliana anay koa ny ahafantatra ny fahitanao azy. Oui, mikasika ny fampiatsona izay nataon'ny ministra Rafarahavavitafika ndraiky hitantsika moa zany fa hatramin'izay nahatongavany ministra ny raharaham-bahiny iny teo de ampiasain'ny fanjakana foana izy anao interpellation totsika hoe avec excès de zèle andreo diplomate européenne tsy midika velively zany hoe manana ny rariny Madagasikara fa de marina angeny ny fitenin'le ambassadeur any Union européenne hoe izahay raha anao fanampiana ny Madagasikara de zavatra ilaina sy utile nomenay fa tsy bling-bling ohatran'reto tobila sy noreto
dia izay dia nahatonga fahampiantsoana dia miandritsika hoe andeha androaka ambasadeur indray izany ity satria tsy ekena tsy tohinana mihitsiny izany mampiseho fa dictature no mitrango ao Madagasikara ka tsy misy olona mihitsy ekeny aneo hevitra fa eritrereto no fanoherana anazy daholo ny fanehoan-kevitra izay ataon'olona na vahiny io na teratany na any toerana na aty ivelany fa amiko dia andratsy endrika any eta malagasy foana io fanaovana tsinotsinona ny avian'ireo diplomate ireo afaka nenony fotsiny ohatr'izao iny dia tsy nireagira izy fa ny ataony ihany ny ataony fa le mampiseho mihitsy hoe izahay ny tompony salega eto izahay ny tompony ty tany ty eto nefa ny tompo tany ianao fa tsisy mandeha amin'izay loniny zavatra ataonao ianao tsy mahavelona ny mponinao aminao akory tsy afaka manome jiro sy rano tsy afaka manome lalana azo ampiasaina fa mbola Union Européenne mamatsy ny vola rehetrarehetra namboaranao ny lalana rehetra ao Madagasikara dia hoe ampiantsoana hodry dia ho hitantsika eo moa ny valiny iny fa miteraka sanction internationale ny zavatra ohatr'ireny na dia tsy ambara ary ilay te hijanona kely ihany eo amin'izay resaka ara-diplomatika izay fa nirysoerinay raha sitraka ao miresaka fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny sisa isika dia ny zavatra hita aloha izany amin'izao dia tena hoe mirehare fatratra ny mpitondra momba le hoe mandray ny fandraisana ny fitantanana ny SADC izany dia lazaindreo fomba ny fitondrana mihitsy aza fa dia manao ny fomba rehetra ny mpanohatra mba tsy hatanteraka ny fivorian'ny SADC io ahoana ny hamalinao an'izany sy ny hoe mendrika ary tena sahaza tokoa ve hitarika ny SADC ny mpitondra ankehitriny Andriamatoa Andry Rajoelina raha ianao fa nirysoerinay no anontaniana mikasika ny SADC indray dia mampime Madagasikara ary tsy zakany Andry Rajoelina na ny ara-diplomatika na ny ara-ekonomika na ny ara-sécurité na ny ataontsika hoe développement économique ato Madagasikara tsy hitan'izay andraisana anazy tsy manana plan mazava tsy manana plan matotra tsy manana projet tsy manana programme matotra izy anaovana décollage économique ato Madagasikara dia inona moa izany andeha ho antenain'ireto pays africaine reto amin'ity olona dondrina tsy mahay mandahatra frazy anankiray akoriny tsy mahay manisa na dia hoe anisa 2 plus 2 4 na 10 fois 10 100 tsy hainy aby dia amin'ny ahoana ina ny antenaina amin'ny olona io dia déjà aloha izy tsy mana légitimité mais il est complètement incompétent tena hoe incompétence notoire ary aseho an'izao tontolo izao izay incompétence zay mamenatra ihany fa izany hoe tsy adala koa ireo firenena afrikana ireo fa vao mainka ampibaribariny tsy fahaizan-Rajoelina ny fandraisana an'io présidence ny SADC io ary izaho moa izany dia lazaina fa hoe anakirotana ny fandalovan'ny SADC any Madagasikara tsy mila manakorotana akory dia efa mikorotana io tsy mila manakorotana akory dia efa eny ny SADC daholo ny zavatra en coulisses en'ireo président africain sy ireo invité rehetrarehetra ireo ny raharaha mifoahotahotaka aty ambadika mikasika ny boina iraniana sy ny resaka fahafatesan'olona tany Ambohimalaza ary izaho moa izany ny tena hoe tokony hidina eny an-dalambe ny vahoaka malagasy amin'izao fandalovan'ny SADC izao mihitsiny mba hampisehoany vahoaka malagasy hoe misy zavatra tsy mety tsy milamina eto amin'ny firenenay saingy hatreto aloha izany mbola tsy nisy écho teo amin'ny mpanohitra mpitarika any Madagasikara ilay izy ka tsy haiko na isy ihany na tsisy fa tsy olan'izany tsy olan'izany ary tsy manakana mihitsy ny tsy faneketsika sy ny fanoherantsika ny tsy fitezana rehetra ataon'izao fitondrana izao mandeha be ny fotoana na izany ary aloha petraka toly ihany aloha izay manitikitika rehetra farany izay veriko hoe tena tsy kely indrindra dia mbola tena mafana koa ny fanoheran'ny mponina maro ny tetikasa base tuliara misesy moa izany ny fisamborana sy ny antso-jay atao amin'ireo olona izay manohitra an'izany tetikasa izany raha tsarotsika nanomboka tany amin'ny colonel Fanapera ty resaka ty dia izao indray ny rahantsika rehetra nahita dia ny filohan'ny otrikafo Andriamatoa Eliara Bevahiny no napetraka eo ambany
ny fanaraha-mason'ny fitsarana sous contrôle judiciaire zany. Ahoana kosa indray ny hevitrao momba n'io te anontany ianao zany hoe raha bastuliara resantsika ahoana ny hevitry faniry Soerinaivo. Maninona ny fanjakana no mikiry mafy zany misisika hoe tsy maintsy anatanteraka n'izy io tetikasy io. Misy mantsy milaza hoe misy ny fikasana ampiadiny samy malagasy any atsimo any raha matoa faniry Soerinaivo. Miombokevitra amin'izany ve ianao ny fahitanao le resaka bastuliara amin'ny ankapobeny mihitsy mba tiana ho rehato anaty fandaharana? Oui. Ny resaka bastuliara moa zany dia sujet tena hoe mila abordena mihitsy satria anisan'ny mbola aferamamay ary mbola tsy nahitana vahaolana ao Madagasikara. Ary hitantsika moa iny fa dia voasambotra indray ny président Niotrikafo Elia Rabevahiny izay nataony zareo sous contrôle judiciaire rehefa tao aorian'ny fisamboran'ny colonel Fanapera. Ary amin'izao tsika miteny izao mbola efa ampitadiavana ihany koa Théo Rakotovao izay mitarika ny olona hisakana an'io tetikasa bastuliara io. Ravitiniko dia izao, ny tetikasa bastuliara dia tetikasa hitrandraka fasy mainty. Ny problème dia izao, tsy mahaleo ny sarany vidiny amin'io tetikasa io, mahasimba kokoa ny tontolo iainana noho ny hoe mamorona asa sy mampiditra mampiakatra ny ari-karena ao Madagasikara sy any Toliara manokana ny fisian'io bastuliara io, ka noho izay le hoe rapport rendement sy ny impact environnemental izay no mahatonga ny malagasy sarotiny amin'io ary mahatonga antsika rehetrarehetra amin'ny raha ina nohitra an'io. Tsy resaka fanoherana be fahatany satria tetikasa ny Rajoelina io dia toerina fa izay hoe raha ohatra ka miteraka asa be dia be ho an'ny malagasy le izy tsy olana. Raha ohatra ka nisy fiarovana ny tontolo iainana izy fa tsy hanapotika ny tontolo iainana tsy olana. Raha ohatra ka tena miteraka tombotsoa ary mitondra voka-tsoa ekonomika ho an'ny Madagasikara izy tsy olana. Saingy tsy mahafeno an'ireo fepetra anankitelo ireo dia heverina fa tiana kombava fotsiny zany izay rehetra manohatra an'io tetikasa bastuliara io dia samborina. Ary izany nefany raha mitohy izao zavatra dia tena afaka ho hitorianan'ireo eny amin'ny Cour pénale internationale mihitsy satria hisy génocide sy extermination ho atao eo amin'ny toeran'io raha ohatra ka ninapetraka ao ny bastuliara ka hahatonga extermination ny peuple nikea izany zavatra izany. Ifarana sady ny fotoana izay nirahana teto tena ankasitrahana ny faneho-kevitra satria ilain'ny malagasy, ilain'ny tia tanindrazana, ilain'ny olon-drehetra, ilain'ireo tsy manaiky lembenana amin'ny tsirariny ny valiteny tahaka ireny ny fampisaranao tato anaty fandaharan-drenina matoa faniry Soerinaivo. Misaotra indrindra satria nahavilavitra aza dia tsy ny salasala nanaiky ny fanasana itely mianada dia ankasitrahana indrindra izany fandarana tsy manaiky lembenana moa izay hijoroanay ankehitriny ary heveriko fa mety anakambara kely koa ianao mahakasika ny fahitanao an'izay tsy manaiky lembenana izay zany fa momba le foto-kevitra mihitsy le hoe tsy manaiky lembenana zany dia mba te antany zay hoe inona no afatra manokana avy aminao na ho an'ny mpanohatra io na ho an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny mihitsy ho anay telo mianada koa maninona moa izay namorona sy manendana ity fandarana tsy manaiky lembenana ity. Eny ary farandritra maranantsika anazy dia ao anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana tsika ary mitombona tsara mihitsy le fanontanianareo hoe zaly anisany tsy manaiky lembenana ao anatin'ny fanoherana manoloana ny zavatra toy fitondram-panjakana Andry Rajoelina izay sady tsy manana légalité tsy manana légitimité amiko no hitondra ny Madagasikara satria sady tsy manana nationalité malagasy izy no manapotika fa tsy mampandroso akory ny firenena. Ary ny zavatra tiako tenenina ho an'ny mpanohitra rehetrarehetra na any Madagasikara na aty ivelany dia fasahiana trano ijoro toy izao ataoko izao. Ninona atao eo, ninona tenenina eo dia miaro tena ny ataontsika. Fa tsika tsy manaiky angina, atsika koa tsy anaiky ho lembenana, tsy manaiky lembenana. Tadidio fa efa tsika izao ny maro anisa noho zareo. Maro anisa tsika noho ny fanentanana ataonay isan'andro eto. Na milaza nareo hoe eo amin'ny Facebook fotsiny ve no mitatatata, tsy tompoko.
na dia eo amin'ny Facebook fotsiny ary tsika mitatatata dia mahenika an'izao tontolo izao ilay fitatatatatsika, mahenika ny Madagasikara iray matono ny fitatatatatsika. Ary amin'izao tsika miteny izao dia ny toerana rehetra izay misy telefona, misy antenne relais ana telefona, dia misy Facebook, misy internet dia mahazo ny vaovao izay miparitaka eraky ny internet ary maheno ny feonay avy aty amin'ny 12 000 kilomètres tonga hatrany Madagasikara. Donc teny aminareo hoe masahi mijoro, masahi mirahina ary aza matahotra hoe lazaina 6% isika. Fa hitantsika angamba na reny rehefa manao zavatra reny fa eo amin'ny je pense hoe eo amin'ny 150 eo fotsiny ireo compte fake. Ka na dia mbola andeha hanao compte multiplier faux compte ohatran'izany zareo tsy mahenika antsika satria tsika dia amina million nisantsika, amina million. Na dia ataoko hoe 10 000, 50 000, 100 000 fotsiny nisantsika malagasy amin'ny fanoherana ao a Madagasikara, efa olona be dia be izany. Dia mba imagine hoe amina million nisantsika, saingy tsika amina million ireo mbola matahotra gagazy, matahotra tsy voasambotra izany ianao ambadiky ny Facebookinao ary tsy voasambotra ianao raha tsy mandika lalàna. Raha mikomente ianao hoe tsy mety zao manaparitaka ianao ny zavatra misy manome ny hevitrao ianao manoloana an'izany zava-misy izany tsisy antony tokony hisamborana anareo. Ary izahaiko tsisy antony anananay tahotra ka hoe atahotra voasambotra na atahotra ho apody any Madagasikara na ohatro. Tsy tompoko, tany misy lalàna aty ary tany misy ataontsika hoe misy droit de l'homme, liberté d'expression. Tsy matahotra an'izany isika satria manaja lalàna. Ary farany dia miteny hoe mbola manentana foana ireo olona izay mikontakte anahy eo amin'ny Facebook, tonga dia alefaso avy hatrany ny mesagenao. Teneny hoe iza ianao, inona ilay zavatra ho teneninao sy ny rehetrarehetra ary matokisa fa tsy hivoaka mihitsy ny identité anao ary tsy ho lazaina mihitsy hoe iza ilay nanome an'ilay information, fa hojerena aloha ny fahamarinany dia rehefa ohatra ka mitombona ilay izy dia ho avoakanay ary hanaovanay fanadihadiana mitohy. Dia ankasitrahana feno ny fanekenao ampitiavana ny vahiny tato anaty fandaharana, hatreo ihany koa ny fotoana nandraisantsika vahiny isaorantsika rehetra ny aino an'izany, fa mbola mitohy ny fandaharana rehefa avy eo ary indrindra afaka iantso mivantana ianareo dia mametraka ny mandram-piona ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Eny ary izay ary fa dia mametraka ny velomany mandram-piona indray ho antsika rehetrarehetra.